tanora malagasy mifanaretsaka mitady asa. Loza sy aretina amin'izao vokatry ny asa, mpiasa sivety sy roa tapitrisa isan-taona no mamony endry maneran-tany. Andry Rajoelina sy ny ekipany mamita tena sady mamita bahoaka hatrany. Alakamisy 7 aprily taona 2022 ampifaliana sy ampitiavana tomboky lahy sy tomboky vavy no tsy dia nisampana fampalalam-baovao ny tokantrano amin'ity alina ity. Manasanao tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Vaovao ny raharam-pirenena avy hatrany no anomboantsika ny fiarahana amin'ity alina ity. Adradradratra ny mpitondra hatrany fa tena manaja marina ny demokrasia izy ireo, fatrapanaja ny lalàna eto Madagasikara, indrindra ny lalam-panorenana, ary amin'izy ireo dia tena faranjay mandroso i Madagasikara sy ny vahoaka malagasy. Tena izany tokoa ve ny zava-misy mandrina mitatitra amintsika izay vaovao izay Asinandria Malala eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Manao ny fomba rehetra ampanginana ny mpanohitra ny fanjakana Andry Rajoelina. Izy ireo tsakilany dia samy laza fa fatrapanaja ny demokrasia. Tena izany tokoa ve? Raha iverenana ny tantara, ny 9 febroary 2024 no natsara izao fanjakana izao, tsy ao anatin'ny sary avy amin'ny zanabolana toy ny Star Times, Parabole, Canal Plus, ny fahitalavitra sy ny onjam-peo MBS, ary mandrakity ny androany dia tsy mbola verina tao ny MBS ka tsy afaka manaraka ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny malagasy any ivelana Antananarivo. Dradradradraina fa manara-dalàna ny mpitondra kanefa dia mitsabaka amin'ny rarahany orinasa tsy miankina ny fanjakana tamin'ny alalan'ny lainoty nanafoanana ny MBS tao anatin'ny sary miainga avy amin'ny zanabolana. Didiko fe lehibe sy letrezana no nanerena ireo orinasa tsy miankina na ny MBS, na ny Star Times, na ny Parabole, na ny Canal Plus. Samy orinasa tsy miankina ireo kanefa noho ny didiny besandry nataon'ny mpitondra dia niteren'ny foanana ny fandefasana ny MBS tao amin'ireo sary miainga avy amin'ny zanabolana. Nitoy ny fanehoan'ny mpitondra ny fahalemeny sy ny fanitsaka tsan-dalàna tao aorian'izay. Tsy navelan'izy ireo anao tatitra amin'ny vahoaka ny fidy azy ireo solombavam-bahoaka TIM izay lany teto amin'ny boribory-tany enina ary nampiasana ho fitaovana politika ny mpitandro filaminana. Nitoy ny fampiasana ny mpitandro filaminana ho fitaovana politika ary nasaina nanenjika sy nampiorohoro tamin'ny fomba rehetra ny filoham-panohitra Marc Ravalomanana isak'izay tany alehany na hatrany am-piangonana na ny an-tsena, eny fa na dia ankalaza ny tsingeritaona naterahany tanontolo araza dia nasaina nosakana ny mpitandro filaminana trany. Tsy ny mpitandro filaminana irery ihany no nataon'ny fanjakana ho fitaovana politika fa tonga hatrany amin'ny rafi-pitsarana. Farafahakeliny 4 ireo gadra politika tamin'ity fitondrana Andry Rajoelina ity. Ankoatr'izay dia lasa fahazaran'ny mpitondra entina ampiororoana ireo samy teny sy maneho ny heviny ao anatin'ny tambajotra-tserasera ny cybercriminalité, any ka na tsy mpanao politika fa olon-tsotra mitatitra vaovao misy any aminy aza dia enjehina sy ampiororoana amin'ny alalan'ny cybercriminalité sy ny fitsarana. Pirofo mitohaka amin'ny tenda mpitondra dia ao anatin'ny 2 andro ampifandimbiasina antsona eny amin'ny cybercriminalité ny mpanolontsaina ny tanàna samy joro sy milaza ny marina. Izany rehetra izany no ahafahana milaza fa manao ny fomba rehetra ampanginana ny mpanohitra ny fitondrana Andry Rajoelina. Heritaona mialohan'ny fifidianana isika izao dia indro fa manomboka miseho vahoaka indray ny mpitondra, miseho fa madio, miasa ho an'ny vahoaka kanefa tsy hita izay natao tao anatin'izay 3 taona mahery ny tondran'izay. Mampanantena ny zato zaroa, ny eo tsy vita, ny eo asesika ihany. Ny ankamaroan'ny vahoaka aloha dia efa tonga saina ary efa nilaza fa ny akotsona ny ohatr'izay efa lany kary. Araka ny fampitam-baovao io arivo dia rampitso 7 aprily amin'ny 10 ora no voatondro fahoentina eny amin'ny parquet ny raharaha itorian'ny Lalatina Ravalomanana sy balita avy amin'ny antoko combat ireo mpanolontsaina misa 7 mianadahy izay TIM ny enina amin'izy ireo ka ahitana ny Clémence Rarinirina ary ny avy amin'ny antoko TIM Lili Rafarala izay samy ampangaina fa nanala baraka tamin'ny fahitalavitra sy ny tambazotra an-tserasera ary ireo mpanolontsaina TIM misy 7 hafa ahitana
ny Papalala, Ezekiel, Celestin, Lovary, Roberto, Thierry, izy ireo kosa izay ampangaina ho niray tsokombakomba tamin'izy rovavy mbola ilay izy rarakina mpisasehoa sy ireo orinasa munisipaly atrano moa no ambatsika ity fitoriana ity ho amin'ny tena aminao etiany moa ny andindiny mahakasika izay vaovaoa izay. Fa maro ny mpiasa no mitondra takaitra sy mamony any mihitsy aza vokatry ny loza miseho any amin'ny toeram-piasana. Antoka iray ahafahana mampiroborobo ny famokarana nefa ny fisorohana ny loza sy ny aretina miseho mandritra ny fanatanterana ny asa. Nankalazaina androany moa ny andro eran-tany ho an'ny asa herindoza. Onjalalainarana evo manana Andry Rakotomalala. Manodidina andro faingo sivy tapitrisa isan-taona ny mpiasa mamony ainy maneran-tany vokatry ny loza na ny aretina miseho any amin'ny toeram-piasana. Roa sy efajato tapitrisa ireo mitondra takaitra vokatry ny asa. Antoky ny fampiroboroboana ny famokarana eo anivon'ny orinasa indrindra fa ny eo amin'ny firenena ny fisorohana ny loza sy ny aretina vokatry ny asa. Tafiditra ao anatin'ireo tokony ampiarana ny fisorohana ny loza any amin'ny toeram-piasana, ny fikirakirana ny fitaovam-pamokarana sy ny fikirakirana ny akora ilaina rehetra any amin'ny toeram-piasana. Saropady be izy io satria akoatra ny resaka fahasalamana zany sy ny mikasika ny mpiasa dia ny mame tontolo anankiray zany mampiakatra zany ny tahan'ny famokarana zany rehefa tsara ny mikasika ny fahasalamana zany sy fiarovana ny mpiasa eo anivon'ny tontolon'ny asa dia mampiakatra ny tahan'ny ny famokarana ataon'izy ireny. Ny nay tena voizinay zany ao anivon'ny fivim-pamary mino fa na eo amin'ny sehatra ny syndicat na ny IGM dia mitovy ihany dia ny hoe ny fanamafisana hatrany le hoe dialogue social zany hoe fifampiresahan'ny mpiasa sy ny mpampiasa zany eo amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny asa dia etsy andany indray misy indray le hoe tripartisme zany hoe ny mpiasa ny mpampiasa ary ny fanjakana io indray zany le resaka lalàna izay rehetrarehetra zany tokony iainana zany isanandro mba ahafana zany manatsara foana satria io zavatra hatsaraina foana fa tsy hoe vitindray mandeha dia tsisy resaka tsony satria miova sy mivoatra ny toem-piainana sy ny tontolo iasan'le mpiasa. Fa manoloana ny tsy fisitrahan'ny mpiasa sasany any amin'ny sehatra tsy miankina ny fiahiana ara-tsosialy dia nilazany avy eo anivon'ny fivim-pamaha fa raha orinasa mitsangana ara-dalàna dia tokony ampiditra mpiasa eny anivon'ny knapy sasiny osity. Ny zavatra mitranga indrindra taorian'ity krizy ity, le krizy ara-pahasalamana ty be dia be zany le veriasa ray zay be dia be ihany koa le orinasa zany izay lasa nitsombaty mihitsy izy tany amin'ny secteur informel dia le any amin'ny secteur informel zany lasa manano sarotra zany ny fanaraha-maso ny fomba fiasan'izy ireny zany na eo amin'ny tontolon'le sécurité sy santé au travail zay na eo amin'ny obligation déclarative rehetrarehetra. Nankalazaina androany moa ny andro eran-tany ho fisorohana ny loza sy ny aretina vokatry ny asa ary amin'ny mampikambana eo anivon'ny OIT any Madagasikara dia anisan'ny nankalaza izany isika. Manodidina izay vaovao izay hatrany ambony ny tany tsy fananana asa sy ny tany fiasana tsy araka ny fari-pahaizana eto Madagasikara. Mifanaretsaka ny tanora mitady asa ary maritra amam-bolana na aman-taonany mihitsy vao mahita fanadihadiana eo amin'ny rindran-tsariny Mathieu Princy. Manodidina ny efatra hetsy eo ny tanora mitady asa isan-taona eto Madagasikara. Zarara misy 500 anefa no tafiditra. Efatra tapitrisa no tsy anasa ka manodidina ny 3 tapitrisa amin'ireo navita fianarana. Vitsany koa ireo miasa saingy tsy mifanaraka amin'ny fari-pahaizany sy ny fianarana andratoviny ny asa ataony. Porofo zany fa sarotra ny mitady asa eto Madagasikara. Manana tanora manam-pahaizana maro ny firenena malagasy saingy tsy anasa ny ankamaroany. Tsy ampy ny famoronana asa sy ny fanofanana arak'asa ka antony goavana mitarika izany raha nambarana ireo olon-tsotra sendranay androany. Any ka miditra amin'ny sehatra tsy manara-dalàna ny ankamaroany tanora. Misy mihitsy azy ireo mivoana amin'ny ratsy noho io antony io. Zay zao efa firy taona no mitady zay tamin'ity zoany ity tsy mahita mihitsy. Zay zao mipetraka eto fotsiny zao zay fa tsy miasa. Fa zao efa tamin'ny janvier no niandry zay teto fa tsy nahita mihitsy. Dia zay mangatahana hoe aiza mba tena zoanay tanora zany amin'izao zay tsy miasa zao. Lasa mivoana anatin'le zoniny zao raha ivary tsara mety tsy andeha tena tsy ny olona be da be tsy miasa. Raha ohatranay eto zao dia tena tsisy mihitsy ny tanin'andro parivony andro. Zara raha mahita hoentina mody nefa ny fiainana efa mafy tena efa enjana. Tena le amin'ny tanora mihitsy ny tsy ampy amin'ny sehatry ny asa ny tanora koa moa mebetsaka
ny asa atao tsy ampy le orinasa vitsy ianao koa moa tsy manana spécialité dia tsy hita tsisy le spécialité anao dia tsy maintsy miankina an'izay spécialité anao ny arakarak'izay ny tediavana an'le asa lasa manaonao foana ny tanora manita-tsaina manita zavatra tsy tokony atao amin'le tsy fananana asa. Misy le ankizy tsy mahay an'le asa ao anatin'le orinasa dia misy koa nefa le orinasa koa tsy mety hampianatra koa le orinasa fa tonga dia izay mahay ihany ny raisiny dia angalaza ny verimaina fotsiny le ankizy rehefa hitady asa. Ny orinasa mihitsy zany tokony hoe ho ampiana zany le orinasa dia tokony tsy sivana mihitsy zany anatin'le fitadiavana asa fa raha hoe misy ankizy tsy mahay dia tokony ho ampianarina dia mba samy miasa daholo ny olon-drehetra ny tanora rehetra satria ny tanora raha vao tsy hanasa dia tsy maintsy mandeha mangalatra vehivavy moa efa hitanao rehefa ny ray aman-dreny mihitsy ny raha mampanambady azy mbola kely satria tsy zakan'le ray aman-dreny intsony le fitadiavana inona intsony moa ny tanora ho avy amin'ny firenena amin'izany. Raha ny zava-misy aloha tsy manana politika matipaika ny mpitondra fanjakana amin'ny fampiroboroboana ny sehatra asa indrindra ho an'ny tanora izay NDB iankina ny fampandrosoana. Samy manao izay ho afany eny ny rehetra ankanto tanora tokony hampandroso lasa vesatra ho an'ny firenena indray. Anisha manakara kosa indray Shamitaraina amin'ny fitongelana ny fitsarana ny fianakavian'ny Gilda lehilahy iray izay niarany vony feno abibiny tao manakara roa taona lasa izay tsy jana amin'izao ny fianakaviany fa mpiakatra amin'ny ambaratonga ambony ka miantso ireo manampahefana hijery akaiky ny makasika ity raharaha ity mitatitra amintsika ny vaovao afitra sondrabe amin'ny sariny Taiziniana. Mitaraina ny fianakavian'ny tompoky Gildas izay niarany vony feno abibiny tany manakara manany amin'ny mety isian'ny kolokolo ao anatin'ny fitsarana izy ireo. Misy ny tsindry izay miatra ka mahatonga ny fitsarana nafindra tao fianaratsoa ohatra ny fanambarana ka ninina tsy nohenona ny fanadihadiana rehetra natao tao manakara. Olo resaka hadelika be vava regada sy tonga anao nisy olona norevitra anazy koa zany amin'ny resaka io zany hoe kahava ianareo fa mazary manahirana fa aleo izay ty avao magnano anazy fa io zaka tonga da dity avao gnavoky igny avoky igny avao gnavoky amin'io. Aya senona zany ty resaky ny tribunal tamin'ny voalohany tiky izay nahita maso nandeha sur terrain senona ity zany fa gnevitry ndreo lata fianarasola tagny andao tonga da fogna zany tiky satria koa appel tiky da fogna aby ny fitaragnana rehetrarehetra zany da fity niendreo tagny zany tonga da hoe konoy zany tonga da afaka ampisalasalana le olo. Tsy izay ihany fa tsy nisy ihany koa ny fampiatsona ireto farany hiatrika ny fitsarana nahazo fahafahana araka izany ireo nahavandoza. Rehefa nandeha ny famotorana sy ny fanadihadiana dia ny zavatra misy dia tsy nomena convocation zahay mpitory tao anatin'ny fisarana. Zany hoe ninena sy nasoina mihitsy zahay sy nampanatrena anireo voapanga. Miapanga magnamely le huissier tokony andraikitra an'io zahay fa misy huissier tokony izaran'io convocation io de suite ny vegna manakarabe tiky samy manakarabe ty aby re zany affaire zany da nitotofana ny huissier da sy nagnatitra convocation ny huissier. Tsy janeto ny raharaha ireo fianakaviana sy ny akaiky azy fa hampiakatra amin'ny ambaratonga ambony izy ireo ary mitakiny mba hisian'ny fahendren'ny fitsarana. Eo anatrehany zany nitaraigna ny zanakay vadina velona ny tompokolay Gildas sy ny ray aman-dreny kitapo ny fognotra ny tompokolay Gildas nitondra ny raharaha eo anivo ny fikambagnany natesaka miraidraiky hiakatra ity raharaha ity satria nagnano cassation zahay ho agny amin'ny cour suprême satria sy nahazo rariny teo amin'ny cour d'appel. Misintogna agny fahendrenareo fisarana ao amin'izany fahefana maefa zany dia ianareo mpisara ao amin'ny cour suprême indrindra ny ministre ny fisarana agnaramaso akaiky nyty zavatra ity fa sy vita moramora raha nahazo an'io zanakay atesaka io amin'io raha nahazo anazy io. Ratsaivina dia nefatra amin'ny 20 ny volana jona taona 2024 lasa teo no nitrangy ity famonoana feno abibiana tao manakara ity ka araky ny fanadihadiana natao ihany no nahafantarana fa ireo mpiara-miasa taminy ihany no nahavanina ity loza ity. Ankehitriny anefa dia navotsotry ny fitsarana ireto olon-dratsy ka izao anaovan'ny fianakavian'ny Gildas fitarainana amin'ny mpanapahefana isantsokajiny izao.
fa ny voakandro ihany koa ny didy mikasika ilay fanaovana herisetra aranofo nataona lehibe natoby iray teto Antananarivo tamina tovovavy iray taizany miayay hatrana nefa ny rehetra amin'ny fampiarana ny lalàna manoloana ny sazy nomena ireto na vandoza ireto mbola afitra solondrabe taiziny anatrany miteraka resabe ny anivon'ny fiarahamonina trany ny resaka fanolanana sy herisetra izay mianjadiny ankizy sy ny tanora iny fa na ny zaza mihitsy ary amin'izao fotoana izao ny sesy loatra zany tatoato ary matetika dia eo amin'ny olona akaiky ilay aran-doza-trano no mahavita izany maro ireo mitaraina eny amin'ireo tambazotra tserasera ka manao antsoava amin'ireo fikambanana izay misahana ny fiarovana amin'ny resaka fanolanana sy ny herisetra antony mahatonga izany ny tahotra sy ny tsy ahazoana rariny eo amin'ny fitsarana satria maro amin'ireo mpanao ity asa ratsy ity no mahalala olona sy lavatanana ka matetika votsitra trano izy ireo ary lasa mandrahona indray ireo mpitory aza araiky ny fampitam-baovao mikasika ilay fanolanana ny tovovavy mpianatra hanala fanadinana bakalorea amin'ity taona ity izay nipetraka tamina lehibe natoby iray teto Antananarivo ka nanaparin'ity faran'ny filany niaraka tamin'ny zanan'lahy dia nivoaka ny didy fa 2 taona tranomaizina sazy miatra no azon'izy mianaka miaraka amin'ny onitra 10 ariary izay tao namelan-kilany tanteraka ny lalàna misy mikasika ny fanolanana laharana 12 tsipika 13 ny 10 ny volana aogositra 2709 andininy 737 dia milaza fa figadrana mandrapahafato ny sazy miandry raha toa ka ray aman-drenina lehibe mitantana fivavahana no ny manao herisetra tahaka izao izay mifameno amin'ny andininy 237 ny zava-misy tahaka izao dia misarika hatrany ny saim-bahoaka ny amin'ny mety sy ny kolikoly sy ny tsindry-ambadika atao amin'ny fitsarana ka anaovana antso fanairana ho an'ny sehatry ny fitsarana ny mba hisian'ny fitsarana tsy mitanila fa indrindra ihany koa ho an'ny sendikahan'ny mpitsara eto Madagasikara izay arofanina mamerina ny hitsiny sy ny fampanajana ny tena lalàna eo anivon'ny fitsarana mba hijeriny raha toy itony satria dia mirongatra izay tsy izy ny fanolanana sy ny herisetra amin'izao fotoana izao vaovao trangam-piarahamonina renim-pianakaviana iray no novonony vadiny tsy tao manakambola Ambatondrazaka ho Malialina fa betsahany zava-mahadomelona miparitaka an-tanàna no heverin'ny olona na tonga izany raha toa ka mbola anaty fanadihadiana ny manam-pahefana amin'izao fotoana izao mitatitra amintsika izay vaovao izay ny ry Andrianarivony MBS Ambatondrazaka Pernakaviana iray manodidina 5 taona eo no namony ainy vokatry ny vono nataon'ny vadiny azy ny aliny alarobia 7 avrily teo tao amin'ny fokontany manakambola commune suburbaine Ambatondrazaka efa matetika no miady ireto mpivady reto raha mifitantarany mpiray vodorindrina ary nisy fotoana efa nisara toerana mihitsy ny renin'ilay tovolahy navandoza moa no fantatra fa nampandreny sy fokontany tokony ho tamin'ny 12 rasasany alina ary teo vo nandrainy andraikiny ny sy fokontany nampandreny mpitandro ny filaminana dia lasa ny feritreretako dia nitomboko ireo rahalano sy ny ray no andao arana any amin'ny polisy na marina zany tonga tany zay tamin'ny sasany alina dia votao zay dia tonga tao dia nilaza hoe ahoana mbavao dia hoe misy olona namono ny vadiny ka ilaza izy hoe itolo-tena ty aminareo ity tsisy an'izany ity izy ny polisy dia zareo azy nandray amin'ny akay dia sardy iny dia iny zay dia ndao izy fabisa zany président dia nosy mbola nateriny zareo tomobile ihany izy ayan'ny mpiarahamonina moa ny hoe ny mety fahabetsahany zava-mahadomelona eo anivon'ity fokontany ity no mety miteraka izao tranga mampalahelo izao fantatra mantsy fa manodidina ny 90 ny ankizy ao an-toerana dia efa mitoroka zava-mahadomelona toy ny rongony sy ny toaka gasy avokoa ny zavatra tena antso ataoko zany dia momba ny ankizy majinika eto aminay zany eo atao amin'ny fokontaninay efa betsaka be ilay ankizy zany nefa fa midoroko ny zava-mahadomelona io tsy hoe anana fa efa eo amin'ny 90 isanjaton'ny ankizy zany ny tena mifoka nisy midoroko ny zava-mahadomelona io eo amin'ny vaovaony trangam-piarahamonina izay hatrany olona 3 naratra mafy vokatry ny lozam-pifamoivozana tany amin'ny lalam-pirenena fa 470 Andranokobaka
isatra tapaka no natonga ny loza raha ny fanazavana voaraisy ny varina tany anaty antsana ary ny vadibatsika ilay fiara nitondra ireo mpandeha misa 7 raha ny 4 ambony kosa avitra somantsara tsy nisy moa ny ainana fohy nandritra izany ary anentanana ny mpampiasa lalana hatrany mba hitandrina sy andemora. Efa antso anefitra loatra ny fitarainana amin'ny ara-tsindalana hoy ny mpampiasa ny lalana sy ny mponina ankehitriny. Toy ny lalana mampitohy any Antsohy sy Ambanja izay mampametra mpanontanina mihitsy ankehitriny hoe lalana sa tambary hoy ireo mponina. Maritra 12 rabe izao ankehitriny anaovana iny lalana iny mangony fotsiny saran-dalana efa lafo fa tsy maintsy manomana vola ho atao sakafo ihany koa ireo mpandeha ho hiatrany ny fitarainana. Sarotra ho ireo mponina mitaraina amin'ireo tompona raikitra fa tena minisy manampy tsofina tanteraka izy ireo manoloana izao olana iaina ny vahoaka malagasy izao. Maro ireo takaitra raha maha-olona navela ny fandalovana ilay rivo-doza Jasmine tany amin'ny tapany atsimo nosiny miakatra hatrany ireo taremarika makasika ity loza ity afitra soldrabe taiziny aina. Velotaraina ny mponina sy ireo manam-pahefana tany amin'ny faritra atsimo nosiny manoloana ny fandalovan'ny rivo-doza Jasmine farany teo. Namela takatra maro dia maro zany na teo amin'ny maha-olona na teo amin'ny fotodrafitrasa. Izy ireo izay velotaraina ihany koa satria dia maro tamin'ireo mponina ny mbola tsy nisitraka akory ny fanampiana nandritra ny fandalovan'ny rivo-doza Batsiray. Araka ny tatitra ofisialy izay navoaka ny BNGRC omaly alarobia 7 aprily 2024 tamin'ny 9 dia toy izao ny fahavoazana teo amin'ny lafin'ny maha-olona. Niakatra hotely ireo namoniny aina raha 7 ireo tsy hita popoka. Ahitana tokantrano miisa 950 natrabona 770 izay mitsanjara amin'ny distrika telo nandalovan'ny rivo-doza ao anatin'ny faritra Atsimo andrefana izany. Olona 720 no nafindra toerana vonjomaika ao amin'ny gymnase couvert Toliara. 5 kosa ireo toeram-ponenina nirava tanteraka ary misy 250 no nahita pasimbany. Efitra andro no nahita pasimbany tao ampany andrefana. Misy fahatapahany ihany koa ny lalam-pirenena faha-17 izay mampitohy an'ny Benenitra sy Beza ary raha dia iray no rava tanteraka ao amin'ny fokontany Sakavata, commune Ehara, distrikan'ny Benenitra. Ankoatr'ireo dia andrin-jiro 4 ny anjera ary 3 no ahina enjera ao Betuka Atsimo raha tapaka tanteraka kosa ny herinaratra ao Toliara Ville amin'izao fotoana izao. Vaovao mampalahelo kosa indray dia namoa mpiara-miasa ny vondrona NBS dia rakotsiniana Dieudonné Emile Antsonimaharo amin'ny hoe Donné. Omaly alarobia izy no nodimandry teo amin'ny 7 taona ny rehefa nolazony aretina nanomboka ny taona 12 Donné no nandrafitra ny ekipa ny NBS raha toka efa taonany maro no niasa tamin'ny vondrona Tico olona tsotra sy mahay mifandray aman'olona raha Donné ary isan'ny ahafantarana azy tokoa ilay tsika tsy miala eny amin'ny endriny namela kambody telo menada sy manantena ny tompokila izay fianakaviam-ny NBS dia mitondra ny teny fampiononana sy mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany iray manontolo. Eo amin'ny vaovaon'ny kolotsaina kosa indray mpanakanto mpakasary malagasy nanana ny maha izy azy Emile Rakotondrazaka na Iramily asanganasa anisan'ny mampiavaka azy ny laisy nanao ny maraina ary sarina lainy dia mirakitra ny zava-misy eny anivony fiarahamonina. Mitatitra amintsika izay vaovao izay onjalalaina Ranaivo Manana eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Mpanakanto nitondra avy ny maha-malagasy sy nampiseho ny zava-misy hita ny teny amin'ny fiarahamonina i Emile Rakotondrazaka fantatra amin'ny anarana mampakasary hoe Ramily. Sanganasa anisan'ny nafantarana sy nampiavaka azy ny ilay nanao ny maraina. Ankoatr'izay nampisongadina ity mpanakanto malagasy ity teo amin'ny tontolo ny fankanasary ny fampiasana ny loko mainty sy fotsy amoahan'ny 4 finosin'ilay sary alaindy. Teraka tamin'ny taona 730 ary maty tamin'ny taona 724 i Ramily. Mbola voatahirin'ireo taranany avokoa ireo fitaovana nampiasany tamin'izany fotoana izany. Tsy amidy ny sanganasany Ramily fa kosa ho atao vakoka raha nambaran'ireo taranany hatrany. Le sary asa tanan'ny Ramily natao zany lasa ohatra hoe mivadika resaka zavakanto mihitsy le izy. Izay zavatra izay no tena tiany votra ho amin'ity fampiratiana ity. Dia eo koa moa ny tantaram-piainan'ny Ramily teo amin'ny lafiny hoe nanaovana izany sary izany. Efa ela dia ela moa izy nanao
fotoana kely tao rina fanjanahany fanazana fandrivatena izy efa nanao sary foana nanao sary anazy manokana ny tena mampiavaka andramily zany dia tsy hoe pakasary niankina tamina société izy na ohatr'izany fa izy tena anazy manokana izy tena namorona zavatra rehetra fa ny mpandoana ohatrany olona rehetra ihany niasa tamin'ny vazaha izy fa rehefa niasa kelikely tao izy dia nanao anazy manokana dia mitohy hatrany niasa rehetrarehetra dia hitanareo daholo niasa tanany rehetrarehetra mampiavaka an'ity ihany koa dia eo le hoe mbola sary izay rehetra ampirantiana ato dia mbola sary asa tanandramily daholo. Misy ny fampirantiana ireo sanganasan'ity mpanakanto malagasy manana maizy azy ity izay nanomboka ny 30 aprily ary farana ny 30 jolay ho avy izao. Tanjona amin'ny fampirantiana ny ampahafantarana ny sanganasany amin'ireo izay mbola tsy nahita izany. Sary izay mirakitra ny zavatra hita sy iaina eny anivon'ny fiarahamonina. Vaovao avy any ivelany kosa indray ankoatra ny aretina covid-19 izay mamely mafy ny ao Eropa sy manerana an'izao tontolo izao dia atahorana ihany koa ankehitriny ny fianaky ny aretina hepatite indrindra eo amin'ny ankizy sy ny zaza aingana be ihany koa ny fiparitany ankehitriny ka mampanay ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana ny mety tsy hafehezana azy nanao ny fanadihadiana afitra solondehibe eo amin'ny rindran-tsary ny Taiziniana. Araky ny navoaka ny foibe toerana Europeanina momba ny fisorohana sy ny fifehezana ny aretina dia manodidina ny 700 ankizy maneran-tany nanaovana fitiliana ny voamarina fa voan'ny hepatite. Zaza iray volana ka hatramin'ny tanora 12 taona no efa voamarina ankehitriny araky ny voalazan'ny fikambanana maneran-tany momba ny fahasalamana na ny OMS. Miparitaka ary saika manerana ny Eoropa ity aretina ity amin'izao fotoana izao izay efa hita ao amin'ny firenena 12 ao Eoropa isan'izany ihany koa ny ao Amerika. Nilaza ihany koa ny OMS fa 100,000 ireo zaza voamarina dia tsy maintsy nanaovana fandidina nosoloana voa avokoa ka nahitana fahafatesana iray izany. Maro ny fomba fisehony eo amin'ny zaza sy ny ankizy ohatra amin'izany ny areti-kibo, fivalanana, mandolava ka miteraka amin'ny fahampitehan'ny votsikelikely avy eo. Raha ny fandinihana siantifika tsotsotra natao hatreto dia misy ifandraisany amin'ny fihiboana lavareny ity aretina ity izay nitarika ny fikorontanan'ny fomba fiasan'ny vatan'olombelona amin'ny ankapobeny. Eo ihany koa no mety ho fifandraisana nateraky ny fisiany valina aretina covid. Hatreto dia mbola mijanona ho fandinihana tsotsotra ihany izany fa efa miroso amin'ny fanadihadiana lalindalina kokoa ireo siantifika. Mamita tena ny mpitondra ankehitriny raha mitady mafy ny famarina toerany fanjakany. Hitan'izao tontolo izao indrindra ny vahoaka malagasy anefa fa tsy mba mikatsaka izany filamenan'izany mpitondra ankehitriny. Asinandria Malala, Andry Rakoto Malala. Mita tena sady mamita vahoaka toy ny fanaony hatramin'izay ny ekipan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Ohatra amin'izany mitaky ny famarina toerany fitondrany izy ireo kanefa tsy hainy ny tena lara-pameha vahoaka. Izy ireo tsy mitsahatra manitsakitsaka lalam-panorenana. Izy ireo mampatory mitsangana ny vahoaka trany. Izy ireo tsy mahafeno fitantanana any Madagasikara akory. Izao nefa dia hoe efa mitady ny fomba rehetra amerenana any Andry Rajoelina eo amin'ny fitondrana indray izy ireo. Institution mampiasa fivorina politika anankiray, vondrona politika anankiray zany zavatra manitsakitsaka lalam-panorenana zany, tsy ao anaty lalam-panorenana zany. Miaraka tany predikany iny zany aminady zao efa io zany ny premier ministre lehibe ny administration efa voalaza agnaty lalam-panorenana io fa ny premier ministre garant ny neutralité ny administration zany hoe tsy fitingolanana zany eo amin'ny resaka administration fampiarana anazy. Kanefa ny premier ministre mandeha tonga fianarasoa agny miaraka amin'ny ministre FOP agnatin'izany abdikany igny nareo mpiasa mpanjakana raha satria nidinika natao tao ny lahadinika tao zany dia hoe stabilité de la régime ozy dia ny hoe fampandanina ny filohan'ny république amin'ny 2023 inona moa ty mamaikamaika anareo ampandany ny filoha na izy ara na izy tompotegna ara mbola sy nilaza na soratra za candidat ino gn'amorsenareo anazy sady resaka stabilité de la régime zany ataovy ny dinika national raha toa hitanao fa hoisy stabilité ajanogny mampitaotaotsolo ajanogny miconvoqué olo amin'ny zavatra tsisy dikany ajanogny mampioro reto dia misy an'igny stabilité de la régime amboary tsara ny asa social mbahoaka fa aza atao lanina lainga zao dia ho hitako eto manko satria nareo mamorse anazy ilasaka nefa izy ny zavatra nampanentanany fa surtout ny RN13 RN10 io teneny io tsy ho vita ary izy ihany no ny teny fa tsy zay ny namorsena nareo namorse tsy anao politika ntsony raha tonga io ka tsy vita koa amin'ny 2023 ka ahoana moa no amorsenareo anazy ho candidat zany ane alliance contre la nature zany ataonareo zany. Tahaka izany zava-mitranga tao anatin'izay fitondrany Andry Rajoelina fandroany
any Madagasikara izay. Fampanantenana lava isak'izay miteny, ny eo tsy vita, ny eo anefa sesika ihany. Ny lalam-panorenana itsakitsahany araka izay tiavany azy, ary ny tena mampahonena dia tsy hain'izy ireo mihitsy ny mamany olona-bahoaka. Tsy misy raharaha mandeha eto amin'ny firenena ankehitriny, mitrosona amin'ny tany mihitsy ny malagasy. Mila mifoha amin'ny torimaso ny rehetra hanome lesona asiana fahity fitondrana ity amin'ny alalan'ny fifidianana hoy ny antoky natiora. Fanadihadiana eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Mampivaraontsana ary mampatahotra ny vizotry ny raharam-pirenena ankehitriny, manoloana ny tsy fahombiazan'ny fitantanana ataony tsy fitondrana ity hoy ny teo anivy ny antoky natiora. Tsy mandeha amin'ny ny asa fampandrosoana ka mampitrosona amin'ny tany ny fiainandra malagasy. Minimikipy sy manentsy tadiny ny mpitondra ary tsy mety miaiky mihitsy fa mahantra ny malagasy. Ininakijana sy fehezana tsy hikofoka ny rehetra hoy ny fanazavana. Mampatahotra sy mampivoaraotsana mihitsy satria mahatsikaritra eto anatin'ireny fikarana depite maromaro avy amin'ny antoky miaraka amin'ity fitondrana ity izay mamaky bantsinana zavatra tsy mety anatin'ity fitondrana ity dia tena makely fonanay ary tena hoe mampatahotra zany mahavon'ny firenena. Zay zany ny hevitra ato anaty natiora hoe mila tonga saina voaka malagasy mifoha amin'izay fa amin'izay geja ny aina ny firenena antsika izay amin'izao fotoana izao. Tena mihitsy zany ilay voaka malagasy natao tao anatin'ny fantrana, ampiainana fantrana dia zany hoe fihezina tsy hetsika ilay voaka malagasy satria nahoana noana voaka ankehitriny tsy manana zavatra antenaina amin'ity fitondrana ity dia voageja tena inona tena hoe tsisy fanantenana ny fitondrana io raha zao zavatra lôzika zao. Mila mifoha amin'ny torimaso ny malagasy andraindraikitra sy hanome lesona ary hanafay ity fitondrana ity amin'ny alalan'ny fifidianana ho iatran'ny antoky natiora. Andao aloha hovaina amarina ilay fifidianana zany hoe ndao avy amin'ny alalan'ny fifidianana zany nanafaizana ity fanjakana ity fa zay zany teny mihitsy anatin'ny antoky natiora hoe raha ireo mpitondro zao nanjatsa bato hatramin'ny ratsatongo sy ratsan-tsanana tsy ho lantsony reo manao amin'ny fifidianana io zany hoe fanjakana ity zany efa tady korotana zay nataorana eto mihitsy hoe tsy mipanohatra mihitsy nitondra korotana eto amin'ny firenena ty amin'ny RMDM fa ty fitondrana ity mety amorona korotana satria moana tsy ho lantsony izy amin'ny fifidianana manaraka ary diso daholo compte fanandemena sain'olona hoe olany premier tour hoe lany deuxième tour voaka malagasy iny hoe olona efa mahafantatra ny zavatra mihitsy hoe tsy ho lany mihitsy izy na nina izy na nina ka eo natahorana hoe mila maelo izay mpitondra aty amin'ny fanoerana io dikan'izany ndao amarina isaky ny fokotany lisy mpifidianana mba ahafahana analana eo amin'ny fomba mihaja sy fomba tsotra satria tsy ho lany mihitsy izy na nina na nizy izy fa amin'ity kosa mpanohatra mety tsy haneky tsondra sanatria mbola manao fanoana satria efa ampy kosa zay fa mihoatra satria tsy possible lisy mpifidianana zay amin'ny fomba tsy mety io nitondrana fifidianana manaraka zany. Tsy misy azo antenaina rety fitondrana ity vao mainky ampivarina kady tsy hanampitrotraka ny zava-misy efa iainan'ny malagasy ankehitriny. Politika, toe-karena, sosialy tsy misy voafehy, mitsimbadika ary mifanohitra amin'ny tokony ho izy ny zava-misy. Telotona mahery izay ny vita hiara mahita ny toerana misy ny firenena malagasy ny rehetra. Ny lainga sy ny fampanantenana pokaty ataony mpitondra amin'ny vahoaka malagasy no ny bantoerana sy ny ondresana tao anaty ny fandanana miara-manonja androany. Isan'izany momba ny famatsiana solika, ny foto-drafitrasa ary ny tetikasa fanarenana atao ary ny valanaretina COVID-19. Germano Menjanary, Toky Ramarola. Teboka telo mazava tsara no voaresaka tao anatin'ny fandarana miara-manonja ho an'ny androany. Isan'ny teboka voalohany, ny fiakaran'ny vidin'ny solika afaka atsoatsy. Nambariny fandarana miara-manonja fa mitaintaina indray ny vahoaka malagasy eo amin'ny resaka jirama. Dia misy gropy amanjatony andaniny volany jirama andoavana facture zay mitovana be amin'izao fotoana izao amina milliard amin'ireo fournisseur jiro ny jirama reo. Dia eo ny tenentsika hoe hiakatra ve zany facture ny jirama satria tsy maintsy hikitika zany raha ohatra ka miakatra ihany koa ny charge zany eo amin'ireo prestataire miara-miasa amin'ny jirama. Zany daholo tsy maintsy calcule dia efa tokony hipetraka sahady le plateforme zany ahafahana mijery sy miomana teny zao fa tsy mahita an'izany tsika. Inona zavatra hitantsika riny? Anamboatra hôpitaly zao izy le mbola mandeha foana le fampanantenana efa 3 taona mahery aty aoriana. Tsy famatsimbola mahakasika ny PM no azon'ny Madagasikara fa famatsimbola ho fanarenana any Madagasikara taoriny ny fandalovan'ny rivo-doza teto. Tsy tafavoaka indray arak'izany ny PM izay nandrandra ny fitondram-panjakana. Dia iny no tena navoitra tao anatin'ilay resaka lay drafim-panarenana tao aorian'ny fandalovan'ny rivo-doza teto Madagasikara
zay no tena notsindrina izay no tena nasiana resaka de ny profo io resaka fond national de contingent any amin'ny BNGRC io profo io a fa niainga avy tamin'ilay plan national de redressement izay niezaka zahanaingana ny fandrafetana azy fa ilay plan émergence Madagasikara zay nandraisana ndrasany rehetra na ny vahoaka malagasy na ny mpiara-miombona antoka na eto toerana na ny velany samy niandry an'io tsy mivoaka mandraky tia ny androany fa ankoatra izay dia isan'ny voaresaka ihany koa tao anatin'ny fandarana ho an'ny androany ny makasika ny fitaka bevava ataon'ny fanjakana rajoelina amin'ny vahoaka malagasy isan'izany ny tetikasa any atsimo hoe anomboka alohan'ny farany taona ny ireo asa ireo anisan'izany ny fametrahana an'ireo tambajotra andrano pipeline sa moa filazantsika azy zay raha tsaroantsika tsara vao nandray fahefana ny filoham-pirenena perinasa de zay ny fivoahana voalohany nataony nakany amin'ny faritra sy tany amin'ny faritany nandeha nijery an'ireo tetikasa fametrahana pipelines famatsiana rano ny any amin'ny faritra atsimo zany hoe raha ny lojika ny zavatra nisy tamin'izany fotoana zany herinandro vitsy taoriana nandraisany asa dia tetikasa efa nandeha ireo na hoe tetikasa efa nanomboka ireo fa nandeha nitsidika ny fanatanterahana an'le tetikasa izy telo taona teoriana faniry 4 taona teoriana mametra-panontaniantsika hoe fa inona zany nitranga tao anelanelany tao no zao ndray le filoham-pirenena vao milaza pahibe maso fa hanomboka tsy ho ela ny asa fametrahana an'ilay pipelines de iny vaovao iny ihany koa tomboky lasy tomboky vavy no mamarana ny fiarana tamin'ity alina ity mankasitraka fiainanao tany tokantrano nanaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany hatony mazatra dia ny global news avy hatrany no arainao arina izao fampalalam-baovao izao aorin'izay kosa ny fanmerenana ny fandarana ahoana marina ny oronan-tsary mitondra ny lohateny hoe sécurité rapproché kosa no oronan-tsary araina eto amin'ny fahita lavitry ny NBS any ho alina ny sampana fampalalam-baovao mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rampitsindray veloma tompoko